Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika revako malala tratrity alakamisy 5 ny volana jona ity. Ny mofinaina zay voalahatra ao antsika dia ny filazantsaramasina araka ny lioka toko voalohany andininy favalo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Lioka toko voalohany andininy favalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tika teny ombona no mamakitsika azy amin'ny anaran'i Jesosy. Indray andro dia nanao fisonana teo anatrehan'Andriamanitra teo amin'ny tempoly Zakaria satria tonga ny anjara antokony. Naroso ny antsapaka araka ny fanaon'ny mpisorona ka izy no voatendry andoro ny vovo-javamanitra ao amin'ny toeramason'ny Tompo. Nivavaka teo ivelany kosa ny vahoaka rehetra nandritra ny fotoana nandoroana ny vovo-javamanitra tamin'izay. Dia nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'i Zakaria sady nijoro teo ankavanan'ny alitara fandoroana ny vovo-javamanitra. Taitra mafy ka raiky tahotra Zakaria no nahita azy. Fa ola anjely taminy, aok'izay ny tahotra, ry Zakaria, fa efa nohenon'Andriamanitra ny vavakao. Hiteraka zazalahy aminao Elizabeta vadinao. I Joany no hataonao anarany. Ho faly sy ravy ianao, ary ny be sy ny maro koa ho faly amin'ny hahaterahany. Eny, ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy, ary fady divay sy zava-pisotro hafa mahamamo. Sady ho feno ny fanamasina hatrany ankibodreniny. Maro amin'ny Israelita no ampodiany amin'ny Tompo Andriamanitra. Homban'ny fanahy aman-kery ny limpaminany izy, ka ialon'ny Tompo mba ampifandray am-po ny ray aman-dreny sy ny zanaka, sady amelon-dony maditra ho olo marina feno fahendrena, ary dia nomana vahoaka vonona andray ny Tompo. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Maro amintsika rehefa koa malala no maniry na firenena maro na fianakaviana no maniry ny hoe hanana taranaka endry, zanaka endry, zanaka mahatoky. Eto dia Jaona mpanao batisa no voaresaka eto. Dia hoy Luka manao hoe Jaona mpanao batisa dia no manina, no tezaina, no maniny Tompo ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo. Hivady zava-pisotro mahamamo, ho feno ny fanamasina, ho mpampiavana ka hamerina ny fifankatiavan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, hampifandray am-po azy ireo, ary indrindra hamerindo ny maditra mba ho tonga olo marina izy ireny, ary hanomana vahoaka vonona andray ny Tompo. Zany dia toetra na koa asa izay ho ataon'ny Jaona mpanao batisa, izay inotsika fa irintsika ny anana taranaka tahaka izany, taranaka tsy fatora, tsy voafatitra ny zava-mahadomelina, taranaka tia fihavanana, taranaka tia tanindrazana mamerina ny olona ho amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, taranaka ataontsika hoe tahaka ny Jaona mpanao batisa. Inona ny fanalahidy? Dia Luka eto manome fanalahidy roa mazava tsara. Mba hahatonga ny taranaka tsika, raha miainga amin'ny Luka fotsiny ihany tsika, dia ho Luka hoe misy fanalahidy anankiroa ngereo hoe azo ataontsika tsara ny manana taranaka endry, azo ataontsika tsara ny manana taranaka mahatoky, azo ataontsika tsara ny manana taranaka matahotra an'Andriamanitra. Raha mijery ny tontolo mpiaramonina amin'ny vanim-potoana ankehitriny mantsy isika, dia mamperitreritra ihany ny fitezana, ny fanabeazana taranaka, mihasarotra ny fanabeazana ny taranaka. Marina loatra ny tenin'ny Sigmund Freud, ilay psikanalista voalohany, nanazava hoe tsy mora nge manabe olona ozy, tsy zavatra mora akory manabe olona, ary rehefa amin'ny lafiny hoe fanabeazana olona, fanabeazana tanora, fanabeazana ankizy, dia miara-miaika itsika rehetra, fa mety manao avy-tsoana avokoa ny isam-batan'olana ny tokantrano tsirairay.
Saingy manoloana zany fahasarotany fanabeazana izany dia manome fanalahidy roa ary reto ilioka amin'ity tantarany Zakaria ity. Voalohany indrindra de lay andininy to zary fanalahidy. Hoy izy manao hoe andininy fa 13. Aok'izay nitahotra Zakaria fa efa noenon'Andriamanitra ny vavakao. Zany hoe mbola tsy nisy akory Zakaria, mbola tsy nisy akory Jaona, mbola tsy teraka Jaona, mbola tsy notolotoloniny Jaona, de zao efa nivavaka Zakaria. Zany hoe zaza nangatahana zany Zakaria, i Jaona Mpilobatisa, zaza nangatahana zany Jaona, zaza niriny Zakaria sy Elizabeta izy, zaza tiana, mbola tsy teraka akory izy, mbola tany am-boka aza, dia efa nankinina tamin'Andriamanitra, efa napetraka teo am-pelatanan'Andriamanitra. Ary dia izany mifototra voalohany zany de zao ny ananana taranaka indry de zao manomboka eo amin'ny fiaina tokantrano, manomboka eo amin'io fanamasinana fanambadiana io, manomboka eo amin'io altara zay toerana anaovana voady io, eo no manomboka ny fanabeazana, eo no manomboka ny taranaka mahatoky, eo amin'io altara io. Satria mantsy ny olona mieritreritra manao ka nikizy nge zanaka ave mo iny nge voajanahary misy foana, tsy ry havako malala raha ity lioko ity no resahantsika, tsy miresaka ny boky filôzofitsika na ny boky sosiôlôzia zay mety ho hitan'ny olona andavanandro fa ny baiboly no resahantsika. Raha ny baiboly eto manazava lioka de zao ny zanaka endry de manomboka eo amin'ny hoe zanaka napetraka tamin'Andriamanitra, zanaka nirina, zanaka tiana, zanaka nandrasana, zanaka napetraka tamin'Andriamanitra. Marina loatra fa mety ny akamisa ingendra indray ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny, zany akory tsy milaza hoe de ahoana moa zany le reny olona rive zany tsy tian'Andriamanitra, ahoana le ankizy takizao, tsy zay loatra. Kristianina ndresahany eto, Zakaria ndresahany eto, no hoe ary manome lesona ilioka eto manao hoe ho antsika kristianina, apetrao amin'Andriamanitra de ny mbola any am-boka ny zanakao, trotroy am-bavaka de ny mbola any am-boka izy, ary asehoy fa zaza tiana sy niriny izy, ataovy tsapany fa tiana sy niriny izy, ampahafantaro azy amin'ny fiainana isan'andro fa tiana izy, nandrasana izy, tsy foy izy. Ary dia eo ny manomboka ny zavatra rehetra. Ary dia hoy ny filazany Lukazy manao hoe ary ho faly aminy avokoa ny be sy ny maro amin'ny ahaterahana. Zany hoe lay zaza de zao voateraka de mitondra fifaliana ho an'ny olona, zaza nandrasana, zaza mitondra fifaliana ho an'ny be sy ny maro, zaza mitondra fifaliana ho an'ny fianakaviana, zaza nangatahana tamin'Andriamanitra de tiana tsy hanainy ny fitiavana, mitondra fanantenana ho an'ny mpiarabelona, eo ny manomboka ny fahendrena. Zany akory tsy milaza hoe ka de ahoana zany pastera reny le zaza sanatria ara misy anangena reny olona reny ve zany de tsy mbanana any anjarany. Andriamanitra tsy manary an'ireny, Andriamanitra nge mamindra fo e, Andriamanitra nge mitantany fa tsy modely alay tahaka akory zany hoe satria nisy zaza sanatrian-jaza, nisy zaza ohatran'izao nefa endry any efa tiana satria io Andriamanitra nge mariny, Andriamanitra justa, marina Andriamanitra, tia ny olona rehetra, manome anjara ny olona rehetra, fa ny tian'Andriamanitra ho ao an-tsaintsika de tokony misy toe-tsaina tiany ananantsika manao hoe zava-dehibe zany zany taranaka zany. Fa ny faharoa zay asehon'ny lioka eto ry havako, ahoana koa ny ananana azy, ananana zanaka endry, taranaka endry de zao ny tontolo anabeazana azy, ny tontolo anolokoloana azy de tontolo salama ara-panahy, tontolo salama ara-panahy, tontolo zay mitaiza sy manolokolo azy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, amin'ny fitiavana ny olombelona, fanajana ny marina sy ny mahitsy, tsotra tontolo tsy lafo vidy akory zany. Itsika moa am'izao andro ankehitriny zao, tontolon'ny materialisme sy ny hedonisme sika dia totofatsika zavatra everitsika fa zany hoe fanabeazana zany de fanomezana zay mahafinaritra ny ankizy rehetra. Satria le ray aman-dreny indraindray manomboka maraina mandrapahaly ny andro voazon'ny fitadiavana, voazon'ny asa de indraindray mampianta zanaka loatra,
totovana n'izao rehetra zao lay zaza tsy hoe ratsy akorony manome azy zay ilay fa zao ny fitaizana zay ananana zanaka endry dia ny fitaizana azy voalohany indrindra amin'ny fiainam-bavaka sy ny fahataoran'Andriamanitra ary ny fitaizana azy ara ho amin'ny fahatsorana. Ohatsika manao hoe ny tontolo iainantsika dia tontolon'ny hedonisme. Ino moa ny hedonisme? Ny hedonisme dia fomba fisainana filozofika izay nanohy ny materialisme. Materialisme dia ilay fitiavana rendrarendra, ilay fitiavana zavatra ataontsika hoe hita maso. Fa ny hedonisme dia ratsy lavitra no zany. Ny hedonisme dia hedonis dia fitiavam-pahafinaretana, fakafizana fahafinaretana, fakanatsirony amin'ny zavatra tsy tsara, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny hedonisme. Ary zay ny zavatra iainana vanim-potoana ankehitriny. Zao tontolo zao dia zao tsy fahafinaretana, fahafinaretan'ny maso. Izany ny zao tontolo zao, rendrarendra fahafinaretan'ny maso, fitiavam-pahafinaretana zao tontolo zao. Mankalaza ny fetim-pireneny tsika zao 5 Jona, 9 Jona. Dia hitantsika ny fitiavam-pahafinaretana mitranga etsero, fitiavana zava-mahadomelona. Lay zava-mahadomelona lay atao andetontsika hoe lay zavatra sotroina. Io ange ao anatin'ny fitiavana fahafinaretana. Tsy hoe sakafo mahavoky io na tahaka izany fa lay fahafinaretana entiny. Dia manjary lasa fatorana zay le hedonisme. Ary io tsy voatery hoe manam-bola be ny olona zay vao baikoin'ny hedonisme fa nasahirana azy izy. Satria ny toaka gasy ange 300, 500 arivo ariary dia mandra-parivo ny andro. Zay no antsoina hoe hedonisme, tena fitiavam-pahafinaretana amin'ny sehatra rehetra dia zao tia fahafinaretana miholo. Ary io tsy voatery hoe amin'ny lafin'ny ara-nofo ihany. Fa na ara-tsaina na tia fahafinaretana na indrindra koa raha na dia ny lafiny ara-pivavahana raha ankehitratra tratry ny hedonisme. Inona le ara-pivavahana? Na dia efa andeha hiangona azy ny olona dia mbola mitady fahafinaretana ihany. Indraindray mandeha miangona dia tsy azo ny aina raha tsy hoe mozika be, horakoraka be, afangaron'ny olona ny aim-panahy sy ny fahafinaretana. Afangaron'ny olona ny aim-panahy sy ny horakoraka sy ny adrénaline teraky ny horakoraka sy ny feo mozika mitabataba. Ao anatin'ilay antsoina hoe hedonisme, ara-panahy reny. Miarava ny hedonisme dia ilay hoe na amin'ny toerana rehetra dia zao tsy afaky ny hanao zavatra raha tsy mahita fahafinaretana. Mitady fahafinaretana amin'ny fomba rehetra. Zany ny epoka ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Ary ao anatin'izany no anabeazantsika nefa ny taranaka misy antsika. Ny taranaka ho avintsika ao anatin'izany fitiavam-pahafinaretana zany. Ka raha toa tsika tsy mamorona tontolo na mitaiza tontolo salama ara-panahy tsara, tsy manana taranaka tahaka ny Jaona mpanao batisa. Ry Jaona io dia zao tia namana, tia tandrazana, mahitsy, marina. Ary dia ny vahaolana ao alika dia zao te zao ao anatin'ny tontolo ara-panahy salama ny zanaka ao, ny taranaka. Ezaka be zany ry havako malala. Ezaka be satria sarotra amin'ny taranaka ankehitriny ny manaika an'izany. Aminy dia toy ny fampijaliana azy, ny famerana ho azy, ny hoe tezaina ho amin'ny fahatsorana, tezaina ho amin'ny fa heverina ho toy ny hoe mafy be, ahoana no anekena an'izany amin'izao andro efa fiparitahan'ny zavatra mahasarika isan-karazany zao. Tsy maintsy atao nefa ry havako malala raha te hanana vanona, raha te hanana taranaka vanona isika dia tsy maintsy mamboatra tontolo na manefy tontolo mahasalama ara-batana azy, mahatonga azy salama ara-panahy, mahatonga azy salama ara-tsaina, fa tsy migioka amin'ny fomba tsy mendrika zay rendrarendra tosako zao tontolo zao, ka manimba ny tarora, manimba ny taranaka, manimba antsika menaka hitantsika etsero. Ny antsoina hoe olona mieritreritra ny ho avy, na ny firenena mieritreritra ny ho avy dia tsy maintsy mieritreritra ny taranaka. Ary zay ny zava-dehibe indrindra ireo firenena matanjaka eran-tany, na any Azia io, na any Amerika io, na any Eropa io, dia zao ny eritreritra ny taranaka avokoa ny tany aloha. Izany hoe ny fieritreretana ny ho avy tsy amin'ny ho avy akory, fa ny fieritreretana ny ho avy amin'ny ankehitriny.
ka rehetreritra ny taranaka isika amin'ny hoavy de mieritreritra zany ankehitriny tsy maintsy manao zany. Mankalazana ny 520 taona fetim-pirenentsika de afaka de misaotra an'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra ny men'Andriamanitra antsika ho mofonaina de fanaovana zava-dehibe ny taranaka, fitaovana antsika hitsinjo ny hoavy amin'ny alalan'ny taranaka de mitaky fiainam-bavaka amintsika ray aman-dreny, mitaky fiainam-bavaka amin'ny isam-pianakaviana mba hananana taranaka havanana. Afaka malala ny tompo any ame antsika fahazavan-tsaina, ananantsika fanetretena sy fahalemem-panahy miatrika ny fanabeazana izay tsy maintsy atrehantsika mba tsy handehanantsika amin'ny fahazarana amin'ny fanabeazana ny zanaka na ny taranaka izay omeny ny tompo ny tanindrazana tahaka antsika izao. Ivavakisika tompo misaotra anao zahay fa tsy hivinao amin'ny alalan'izao filazantsara izao fa ny taranaka avanana dia taranaka matahotra sy matoky anao, tia namana, tia mpiarabelona ary manomboka any amin'ny fiainam-bavaky ny ray aman-dreny, manomboka any amin'ny fiainam-bavaky ny fianakaviana ary mitohy amin'ny fanefena tontolo salama, tontolo milamina anabeazana azy reny. Fetim-pirenena tompo no atrehinay ankehitriny, hitanao ny asatra fanabeazana zay atrehinay ankehitriny. Mamelany elokay tompo raha tsy mahay mitaiza sy manabe zahay, mamelany elokay raha misy tsy vitanay arak'izay andrasanao aminay ny fanabeazana ny taranakay, fa meteza tompo amanginy isa-tokantrano, jereo ny taranaka, jereo ny zaza malagasy rehetra, ataovy tahaka an'izao ny nampanao batiza, afao amin'ny fitiavam-pahafinaretana, arovo ho tianao Andriamanitra, ataovy mpampiavana, ataovy fiasanao ampelantananao fiasan'ny fitiavana namana, fitiavan-tanindrazana. Aseho ny teninao fa azo tanterahina zany de manam-pirenao ny isam-pianakaviana, manam-pirenao ny isam-piangonana, manam-pirenao ny tokantrano tsiray avy, omeo taranaka endray de feo ny taranaka tompo atahotra anao, hibanjena ny hoavy ao anatin'ny fanantenana araka ny teninao nampitondrainao any Jaona apôstôliny hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao zahay de ny ahitanay fa mandeha amin'ny fahamarinana ny taranakay ny zanakay de manam-pirenao ny isa-tokantrano manaraka zao mofinaina zao amin'ny fanabeazana ny taranaka, jereo ny firenenay zao katoky ny fetim-pirenena izao tompo vangio amindreo fo zahay, avelao eloka, meo herin-tsaina iova, meo herim-panahy naiky ny fitiavanao, meo finiavana ho ty zavatra tsara de anapaka ao aminay Jesoa ny fifalianao. Da io ny tanindrazanay, manapiny vahoaka isam-batan'olona ianao amin'ny fiariana, amin'ny fanabeazana, amin'ny fanolokolona ny zanaka nomenao isa-tokantrano de mitoera aminay tompo tsara, alaza mafona masaraka anay, mampahereso ny tanindrazanay. Misaotra Jesoa. Amen.